fa le miaona amintsika amin'ny alalan'izao fandarana mamitsika izao ry namana malala ary manasa antsika miantso antsika mba hanaraka sy anjo ity fandarana ity zay tian'andriamanitra mba hitondra famelombelomana hitondra fifaliana hitondra fanantenana ary famonjena ho antsika tsiraray avy iteny iaino iay mitenin'andriamanitra isika kanefa alohan'izany dia asaiko ianao mba hiaraka ivavaka isika andeha hiaraka ivavaka isika tompoko tompo tsara indrindra ny an-danitro misaotranao lehibe izahay satria tsy manary anay ianao tsy mahafoy anay ianao mitantana anay mandrakariva amin'ny tanana kavanany fahamarinanao ianao miaro ny fiainanay tsirairay avy tsy hidina any andavaka ianao mamonjy anay ianao misaotranao zay andriamanitro no izany fitiavana lehibe tsy voavidim-bola atolotra ao anay zany ankehitriny ary tsy vitan'izany fa mbola hiteny aminay ianao hiteny famonjena hiteny fanantenana hiteny fampahirezana hiteny toky jesosy malalo mamondrafo aminay ary sokafana ny foamam-panahy mba hidira ny teninao ka hamaka sy amo ivelo laty anatinay ny teninao amin'ny anaranao jesosy malala amen loha hevitra lehibe no irantsika mandinika amin'n'ity fiaonantsika ity dia ny aminy hoe ny tsy ambaratelo ny fahombiazana eo amin'ny fiainana tsy ambaratelo ny fahombiazana eo amin'ny fiainana ka tsy lehibe ve zany fahitantsika azy zao manko ny olombelona rehetra dia mikatsaka ny fomba mba hahatonga ny fiainany ho tsaratsara kokoa hatrany mba hiakatra ambonimbony kokoa hatrany ny olombelona rehetra de mikatsaka ny zany toe-javatra izany mianatra satria mba te ho lasa lavitra mba te ho tafita amin'ny fiainana miasa mitady vola isan'andro san'andro mivarotro any am-piasana any am'birao any amin'ny toeram-piasana maro isan-karazany ihany de mba te ahazo tombony mba hanana fiainana ambonimbony kokoa hatrany tsy zany ve ny tanjony ka ny lohevitrintsika androany zany de miaminy hoe ahoana no hananana fiainana tsaratsara kokoa hananana fiainana ambonimbony kokoa fiainana misondrotra ananana fahombiazana betsaka ary ny mpanao tononkalo izay nanao tononkalo mihitsy ny aminy hoe aiza no ahitana ny tena fiadanana aiza no ahitana ny fahasambarana lalana tsimsa lalana mena varatra aiza ny tana ny fahombiazana mora sa sarotra ifaninanana de manao tononkalo kanefa ao amin'ny tenin'andriamanitra de misy fanalahidy mahomby atoro omena ny olombelona rehetra mba hahitana ny tsy ambaratelo ny fahombiazana zao ny voasoratra ao amin'ny salamo ao amin'ny salamo fa efatra am'roapolo ao amin'ny salamo fa efatra am'roapolo andininy voalohany salamo fa efatra am'roapolo andininy voalohany a rehefa mahita isika dia irana mamaky zao no ambaran'ny tenin'andriamanitra any jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy izao rehetra zao sy ny ponina eo aminy io zany a fanamarina lehibe mila ho fantatra io any jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy izao tontolo zao sy ny ponina eo aminy any jehova ina no antony satria andriamanitra no nanao azy andriamanitra no namboatra izao tontolo zao any amin'ny genesis toko voalohany andiny voalohany andeha jerentsika ny genesis toko voalohany andininy voalohany ahitsika rehetra tsy anjery
io zany no andalana fehizanteny manomboka ny baiboly ray manontolo genesis toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ka noho izany zay namorona no tompony zay nahary azy ny tompony ka raha ohatra misy olona misy singa anankiray zany milaza ho tompony kanefa tsy namorona de mpisandoka izany fa andriamanitra namorona izao tontolo zao noho izany izy no tompony zao tontolo zao izy ny tompony zavatra rehetra eto amin'ity planeta tany ity eo amin'ny ireo abakabaka ireo an'andriamanitra avokoa tsy manana na de kely aza eto amin'ity tany ity isika izy no tompony zavatra rehetra zay zany a dia teboka lehibe mila ho fantatra ny amin'ity hoe fitediavana tombontsoa fitediavana areny fitediavana fanambinana fitediavana faombiazana teboka lehibe tsy azo elana izany hoe andriamanitra no tompony zavatra rehetra tsy azo elana iza raha toka miala am'izany isika de manao teoria tsy izy fa izay zany teboka voalohany an'andriamanitra ny zavatra rehetra hatramin'ny akanjo eny akoditra izay nalaina avy tamin'ny singa ny fironin'andriamanitra ny fiarakodia zay etsika mandehandeha sy miriary dia avy tamin'ny alalan'ireo rena ankibony tany metaly zay ny fironin'andriamanitra ny toejavatra rehetra ampiasaitsika ho tokantrano de ny ala avy amin'ny zavatra ny fironin'andriamanitra an'andriamanitra avokoa ny fananana rehetra ao atokantranotsika teboka lehibe tsy azo elana izay toejavatra izay ka ino ary no tsy ambaratelo ahatonga ny fahombiazana eo amin'ny fiainany tsiraray eo amin'ny fiainany tokantrano eo amin'ny fiainany misy-mbatan'olo ka hananantsika fiainana misodrotra ambonimbony kokoa atrany andeha jerentsika ny soratra masina zay voasoratra ao amin'ny Matthieu toko fahenina andininy fahatelo amby telopolo Matthieu toko fahenina andininy fahatelo amby telopolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao mambarany tenin'Andriamanitra fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia anampo anareo zany rehetrarehetra zany ary am'izany de aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anahy azy ampo an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy zay no ambarany tenin'Andriamanitra katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana io zany no tokony imasoa io zany no tokony imatimatesana andanina ny rondo andanina ny hery sy ny fananana de ny fikatsana ny fanjakan'Andriamanitra ny fikatsana ny fahamarinan'Andriamanitra io no zava-dehibe satria na ny antony ny fanjakan'Andriamanitra de maharitra mandrakizay ny fahamarinan'Andriamanitra de maharitra mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra de arena tsy tapesipesenina arena tsy voavidy vola am'karena maharitra mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra dia arena tsy hita pesipesena tsy voavidy vola ka raha tiantsika zany ny aomby eo amin'ny fiainana eo amin'ny fianarana eo amin'ny asa fivelomana eo amin'ny toejavatra rehetra zay atao raha tiana ny aomby de io aloha ny tokony ho katsahana voalohany io ny tokony lahara-pahamena eo amin'ny fiainany tsirairay avy eo amin'ny fiainany tokantrano eo amin'ny fiainany firenena mihitsy azy aiza no misy ny fanjakan'Andriamanitra aiza no lalana hidirana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra inona no tokony atao mba ahazoko ny fanjakan'Andriamanitra inona no tsy maintsy ataoko inona no tokony afoiko tsy maintsy afoiko mba ahazoko ny fanjakan'Andriamanitra ka io zany no tokony ho lahara-pahamena raha toka vorosaina tsara zany isika de tokony hikatsaka voalohany indrindra ny fanjakan'Andriamanitra ary zany no atao hoe fivavahana ny fivavahana dia fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra mitady lay fiainana mandrakizay zay ho faomen'Andriamanitra atolotr'Andriamanitra maimaipo zany no fivavahana mikatsaka lay paradisa mandrakizay zany no fivavahana mikatsaka ny fiainana mandrakizay ka raha tiatsika zany ny aomby eo amin'ny fiainana rehetra de io no tokony ho lahara-pahamena ka tsao aloha ny fiainana mandrakizay ka tsao ny fanjakany sy ny fahamarinana de hanampy ho anao zany rehetrarehetra
izany omen'andriamanitra anao ny zavatra rehetra raha mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra oloalarana ianao fa nahoana moa no zany no lazay ny tenin'andriamanitra fa maninona no asaina mikatsaka izany fanjakan'andriamanitra voalohany amin'ny toejavatra rehetra izany io ny atao lara-pamena inona ny antona misy zavatra lehibe izay tian'andriamanitra ho ampitaina ve mahatonga azy ampirisika antsika no amin'ny hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana zao no voasoratra ao amin'ny romanina toko fahavalo andininy faharoamby telopolo romanina toko fahavalo andininy faharoamby telopolo andeha ovakintsika amin'ny anaran'i jesosy kristy romanina toko fahavalo andininy roamby telopolo zao no ambarany tenin'andriamanitra izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana kova ny zavatra rehetra izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy ka tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana kova ny zavatra rehetra io zany ry namana malala antoka lehibe anankiray omen'andriamanitra antsika fa izao afaka omeny antsika ny zavatra rehetra atolony antsika zay zavatra ilaintsika omeny antsika zay zavatra irintsika zay tadiavintsika de omeny antsika ina no antoko satria ny zanany lahy aza de natolony maimaim-pony ho antsika nomeny nafoiny ho antsika ny zanany lahy natolony tsy misy fepetra ho antsika ny zanany lahy ka de tsy omeny antsika maimaim-poana kova ny zavatra rehetra jesosy kristy ilay zanany lahy tokana aza nomeny maimaim-poana ao antsika natolony maimaim-poana ao antsika jesosy kristy maika avefa ny zavatra rehetra de tsy omeny antsika ny vola omeny antsika ny fahaizana omeny antsika ny arena omeny antsika fa nga zany vola izany zany arena izany zany fiarakodia zany zany fahaizana zany de veritsika fa ambony no jesosy kristy ve zany tsia ambany no jesosy kristy zany zavatra kely raha hoarina amin'ny lanjany jesosy kristy ka izao jesosy aza nomeny antsika maimaim-poana natolony antsika maimaim-poana maika va tsy omeny antsika ny zavatra rehetra tena tia antsika andriamanitra tena mahafinaritra andriamanitra tena mampitsy te hiala mampite hiraikitra ny fiainana miaraka amin'andriamanitra satria foin'andriamanitra omena antsika ny zavatra rehetra jesosy kristy aza natolony maimaim-poana ao antsika ka izao zany eto ampamaranana dia averina kely raha tytsika ny hahazo ny zavatra rehetra zay ilaintsika eto amin'ity fiainana ity de zao ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana omen'andriamanitra atsika zany ina no antoka satria efa nomeny maimaim-poana ny zanany lahy tokana mba hamonjy antsika dia raha ny zanany aza ny natolono antsika nomeny antsika de tsy omeny va ny zavatra rehetra omeny antsika maimaim-poana ho tafalatsaka ao am-potsika zany afatra sarobidy izany ahatonga antsika mba hikatsaka ny fanjakana sy ny fahamarinana de omen'andriamanitra atsika ny zavatra rehetra hivavaka isika misaotranao zay andriamanitra o fa tianay ianao te hanimianay ny zavatra rehetra ianao ny zanakao lahy tokana aza nomenao mba hamonjy anay maika fa izao rehetra izao zay ilaina eo amin'ny fiainanay misaotranao satria mitsinjo ny fiainanay isan'andro ianao manome ny filana andavanandro ianao mankasitraka anao zay andriamanitra ao kanefa na izany aza de omeo hery izahay mba tsy fototra tsy fikitra amin'ny rendrarendra sy ny filana mandalo eto amin'ity fiainana ity fa mba hikatsaka lay fiainana mandrakizay lay fanjakanao sy ny fahamarinana ary zany noloa laharana eo amin'ny fiainana tompo malalo ampio izahay fonjeo isan'andro ary omeo toky sy fanantenana fa omenao maimaim-poana ho anay ny fiainana mandrakizay amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no anonana izany vavaka izany amen.
mankasitraka sy misaotra anao ry namana malala zay nanaraka ampatokiana izao fandarina izao ho tafatoetra ao am-potsika izany teny izany ivelomantsika ary manao veloma antsika tsirairay avy manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko